Efa nitsahatra tanteraka ny fikarohana ireo rehetra niaran-doza tamin'ny faharendrehan'ny sambo Francia. Ny fikarohana eny amin'ny faritra sisa no atao, hoy ny avy amin'ny sampana misana ny fitaterana an-dranomasina sy andrindrano na PMF androany alatsinainy. Olona telo no mbola tsy hita popoka ary kely dia kely ny fanantenana mbola ahitana azy ireo velona, hoy ihany avy amin'ny APMF. 520 kosa ireo efa hita faty ary 50 no afatra soamatsara. Araka ny filazan'ny APMF dia nanampy tamin'ny fahitana velona ireo tolona ireto ny hafaingana ny fanombohana ny hetsika fikarohana. Mbola karohina fatratra kosa ny mpanamory ilay sambo Francia izay sady tompon-drahateo. Efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana teknika sy ny fanadihadiana mikasika ady heloka noho ity raharaha ity. Olona marary miisa telo no nanantona ny toeram-pitsaboana COVID-19 eny Soamandrakizay androany alatsinainy. Hatreto dia raisy ny toeram-pitsaboana avokoa na ireo marary tsotra na ireo manana fahasarotana araka nambarany tompon'andraikitra ao an-toerana. Mpiasan'ny fahasalamana miisa 20 no miasa eo anivon'ny CTC19 ao Soamandrakizay izay manana fandriana miisa 27 izay samy nampitaovana concentrateur d'oxygène tsirairay avy. Tsy misy atahorana ny fampitaovana ary efa misy ny fiara-miasa amin'ny jiramamy ny fametrahana milina hitsinjovana ny mety fahatapahan'ny herinaratra, hoy hatrany Dr Jules tompon'andraikitry ny fitaovana eo amin'ny ivon'ny CTC Soamandrakizay. Anisan'ny antony nanokafana indray ny CTC Soamandrakizay ny fitombon'ireo marary. Tafakatra 420 sy 704 ny isan'ireo tranga vaovao tamin'ny herinandro iny, raika amin'ny 30 kosa ireo namoy ainy, 730 sy 900 ny isan'ireo tranga ahitana fahasarotana. Ahazo vahana ny ora-pahavaratra mandritra ny fankalazana ny faran'ny taona manerana ny nosy, hoy ny nambarany mpamantatry ny toetrandro. Ho an'ny faritra voatany tohanana lamanga, vakinakaratra ary bongolava dia mety ahery vaika ny varatra ka tokony maila hatrany raha ny fanazavana no men'izy ireo. Isa-paritra kosa dia ho maina ny andro toy ny any atsimo andrefana, ny atsimo ary ny avaratra atsinanana. Ho maina ihany koa ny afovoany atsinanana mandritra ny faran'ity herinandro ity araka ny fanazavana mpamantatra ny toetrandro hatrany.